Aleloia, shalom daholo tompoko. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Anio talata 7 ny volana Jolay 2026. Ry havana, manao izao video izao ahako video aingana urgent. Zany hoe misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay nampanofisy ny fanahy masina ay zany ary nampafantary ny tompo ay zany ny zavatra iseho zany na efa manjo azy amin'izao izahako miteny izao fa ny tompo zany miantso azy ny tompo. Ry havana, mila isika mitandrina mafy de mafy. Ho ambarako ny mombamomba ny ilay olona fa izahako dia tsy hanonona anarana. Tsy hanonona anarana aho. Ianao dia mpihira gasy moa zany, mpihira fivavahana, ary koa malaza ianao amin'ny hira fivavahana izay ataonao. Ary koa fantatra eran-tany ianao, lehilahy ianao. Ny nofy izay azoko mombanao dia tena mampatahotra, miantso anao Jesosy. Ny nofy dia hitako ianao tao anatin'ny nofy ary noraisikonao tomantsy le izy ka ho vakiako izany. Hitako ianao tao anatin'ny nofy dia nisy rà nivoaka teo an-tampon-dohanao zany. Ary raha betsaka izy io, ohatra ny hitako eto mihitsy ary ilay nofy. Ary ny tete dia nisy toa vy anankiroa hitako zany hoe vise izy io eo amin'ny tampon-doha zany, anankiroa kely zany izy io. Ohatran'ireny bilao reny, ohatran'ireny visy reny zany anankiroa teo an-tampon-dohanao zany. Miantso anao ny tompo, miantso anao ny tompotompoko. Mpanompon'Andriamanitra ianao, tiany Jesosy ianao, fa ny nofy izay naseho an'ny tompo tamiko dia zava-doza ny miandry ianao raha tsy miverina amin'ny Jesosy ianao. Raha tsy miverina amin'ny Jesosy ianao. Hitako zao mihitsy anatin'ny nofy ny endrikao, ny paozinao ary izay no zavatra hitako naseho an'ny tompo ay. Hitako mihitsy fa tena nisy rà nivoaka avy teo an-tampon-dohanao ary betsaka le rà, betsaka le rà nivoaka. Ary koa ny tete zany io rà io dia araka nambarako teo hoe misy ohatrana visy anankiroa mipetaka zany eo amin'ny loha zany, eo amin'ny lohanao. Raha ohatra ka fantapatantrareo ny olona izay ambarako, satria hoy aho tsy avelan'ny tompo hanonona anarana aho. Tsy avelan'ny tompo hanonona anarana aho. Dia aoka ianareo izara ny video, manao partage ary fantany fa izy no tiany tompo antsoina. Malahelo ny tompo amin'ny zavatra misy amin'ny fiainanao. Malahelo ny tompo. Ary ny teny izay nomeny fanahy masina dia ao amin'ny Jeremia 7:7, ilay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe: antsoy aho dia hovaliako ianao, ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarom-patarina izay tsy fantatrao. Amen. Antsovy zany ny tompo, tompoko. Antsovy ny tompo. Antsovy ny tompo. Raha miantso an'ny tompo ianao dia maly anao ny tompo. Ary ny toyany dia hoe: ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarom-patarina izay tsy fantatrao. Amen. Ny tompo no ampafantatra anao zavatra lehibe izay sarom-patarina tsy fantatrao. Amen. Tsy fantatrao. Amen. Misy zavatra miafina ao. Raha ohatra ka fantatrao fa ianao no ambarako dia afaka manoratra amiko ianao. Ary ambarako aminao
ny zavatra miandry ianao raha tsy miverina amin'ny tompo ianao, satria nisy verse momba n'izany fa tsy ambarako eto. Ny tompo anie ampahery ianao, ny tompo anie ampahery anareo tsiraray avokoa izay mijery izao video izao, ka mifoaza daholo tompoko fa Andriamanitra efa mitsara antsika zanak'olombelona izy. Tsisy afa-miala amin'ny faratsiana izay ataony, ka mifoaza tompoko fa tiantsika Jesosy. Voninahitra ny eo an' Jesosy rery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra.